araka nambarantsika teny amin'ny fiandohan'ny fampahalalam-baovao dia manambahiny atao hoe vahiny ihany nefa tompotrano satria dia hitondra famakafakana makasika ny toe-draharaha misy eto amin'ny firenena italian'ny famoahany ataony ivon'ny groupement TV miaraka amin'ny mpanao gazety namana eo amin'ny sehatry ny politika iroso amin'izay avy hatrany arsika misaotranao zay njaka ary misaotranao mark nareo manaraka n'ity vaovao ty zany ohatrany hoe niverimberina ihany zay fa anatin'ity zao taona zao amin'ity fotoana ity zany satria sarotsarotra le izy tsara ihany mba hoe manazava hevitra izay mpanao gazety ataon'ny orinasa matv satria asan'ny mpanao gazety mba hoe manazava ny saitsika mpanaraka ny vaovao ary ilina mahafantatra hoe inona ny marina miseho eto amin'ity firenena ity fa samy manana ny filazany daholo ndretrarehetra marka mba hidirantsika voalohany hoe fiezina mihitsy hoe raha azonao fiezina ve inona ny tena nambarany CES zany fanazavany mikasika ny fanapaha-kevitra ity naka ny androany zany vao navoaka ny cour électorale spécial ny mahakasika an'le hoe fanapaha-kevitra na tonga azy namoaka ny listre candidat raika amby 70 tamin'ny farany herinandro lasa teo iny nivoaka zany nisy izy izy ny texte betsabetsaka ny tazomina tonga an'izay ny lalam-panorenana ny tondrozotra ny lalàna mifeny fifidianana filohan'ny repoblika ary indrindra le hoe fanarana iraisam-pirenena ao anatin'izay koa moa ny code électoral tao anatin'izay dia nazavainy any nakasika ny andriamatoa Didier Ratsiraka sy ramatoa Lalora Valomanana izay hoe hita moa zany fa nisy an'le hoe disposition amin'ny article 5 ny loi sur l'élection présidentielle hoe tokony hijanona eto hipetraka eto a Madagasikara enim-bolana melohan'ny daty-ny fifidianana dia nandeha taorianan'izay koa ny mahakasika ny firoatsahako fidinany andriamatoa Andrinirina Rajoelina filohan'ny tetezana hita amin'izao moa zany izay nasiany teny hoe no somary notsindriny ihany moa zany hoe efa taorianan'le fotoana zao le vakiny andriamatoa Andry Rajoelina dia nametraka tota-taratasy filatsahako fidina arak'izay voafaritry ny lalàna amin'ny lafiny lalàna zany ny piesy zany mety tsara ary niaraka tamin'izay dia nisy taratasy fanazavana ny antony nametrahany filatsahako fidiny taorianany fepitoana ara-dalàna eto zany io manko mahatonga le resabe ry marika satria efa avy eo zany dia niraisina ihany le izy zany hoe manaiky zany ny CES fa taorianany fepitoana zay araky ny lalàna zany no tonga ny taratasy ino hoe filatsahako fidina andriamatoa Andry Rajoelina zay moa zany le resaka tsika mpanao gazety dia manana le tarigetra hoe tena masina ny zavatra azo tsapahitana les faits sont sacrés et les commentaires sont libres ary miteny français dia hoe ny zavatra azo tsapahitana koa dia mafy loha les faits sont têtus na inona dia lazaina inona lazaina dia nisy zavatra ohatrany hoe tsara-dalàna ihany zany satria lalàna moa ndresahantsika eto na tamin'ny rehetrarehetra reo zany dia hoe zay no tonga ny olo eritreritra hoe ny CES zany dia efa nanomboka ny zavatra tsy azon'ny olona le fanapaha-kevitra ndraisiny satria tsy dia mifanaraka loatra tamin'ny lalàna zay iseho dia midika zay raha hitarina satria androany zao nanao conférence de presse andriamatoa Pierre Janaville zay milatsaka ho vidiana ho filoham-pirenena dia ohatrany nilazan'izay zavatra zay ihany ary nanoro-hevitra izy hoe raha tsy diso marka dia hoe alao mihitsy tokony sarahana ny CES sy ny HEC zay hita tokoa misy fifangaroana sady filohan'ny HEC no filohan'ny CES zany le izy zany dia misy fifangaroana ao anatin'le izy ary ny mpanao politika sasany moa dia tena mieritreritra mihitsy ny CES raha vao tsy hovana amin'izao no niny zavatra nyseho iny dia hita mihitsy zany fa hoe tsy resaka crédibilité le izy zany tsy hoatokisany olona zay tsy fahatokisana mihitsy ka le izy nge zao mety ety ihany fa andao andeha ny fividianana dia zay no ararotin'ny sasany am'izay ho tazomin'ny sasany zay zavatra miseho androany io zavatra miseho androany io dia rehefa maoaka n'le valim-pividianana tena izy ianao dia na ny candidat mahazo 1% na 2% na 3% dia teny hoe zala lany fa tsy ekenay io fa tsy marina io efa fomba ihany manko ty efa aoriana dia asiana zavatra milatsaka faraparany dia hoe tsy valentena izy ve le teo iny re zay ohatran'izay zany misy président ohatran'izao za zany mieritreritra hoe raha amin'izao zavatra toedra raha zao marka zany mba ialana amin'izany zavatra rehetra ihany tsy misy afa-tsy ny mangarary
tokony mazava daholo ny zavatra zay atao ary tsy tena hoe mazava tiana tokony hoe araky lalàna zay voasoratra fa tsy asiana interprétation be da be satria anahirana be raha ohatra misy interprétation ary raha ohatra ny CES anao politika zany de vao mainka tena zavatra sarotra fa tena tokony hoe tsy hanome lesona azy fa reo ray aman-dreny mahay lalàna ny tsika reo fa tsika mameritretra kosa hoe mba hoe lalàna zay tokony lalàna am'izay zany tena tokony ampiarina io zay mieritreritra hoe ny mpanao gazety zany mieritreritra ho atsika any trano any fa tsy zavatra ty mety tsy tafapetraka am'izao fa tsy maintsy misy foana ny tsindry be da be atsero ary raha tsy tena anao fa ny zavatra nataony FFKM marimarika inona tena zava-dehibe tao moa ndray vava fotsiny inona tena lazaindrareo tao mariko aloha fa ny mpizaika no namoaka an'le résolution fa tsy hoe hidiran'le FFKM ny filoam-piangonana anakefatra fa tsy hoe fanapaha-kevitry ny FFKM fa fanapaha-kevitry ny mpizaika zay le izy ary atao mifarany ato ary izy ny FFKM hoe noho izany izay fekevitra rehetra mitondra amin'ny fampihavanana zanaky ny nosy ity ary koa mametraka avy ny tombotsom-pirenena sy ny maronisa ao anatin'ny filaminana sy ny fitoniana dia ombonan'ny FFKM zany hoe tsy voatery zany rehetra zavatra vakina rehetrarehetrarehetra ho voatazona daholo zay fa nazanona tsy zany ary aloha de ny tena zava-dehibe tao moa zany de hoe tetezamita vaovao prime ministre vaovao lalam-panorenana fifidianana lalam-panorenana vaovao de hoe fanemorana ny fifidianana ahoana ny etra mikasika le fanemorana fifidianana zay mbola tsy anjarako aloha zany no hitsara hoe tokony isy sa tsy tokony isy fa raky nita aloha zany ny vahoaka zany mahatsary teny hoe mijaly ka ho hita hoe aizany lalantsika any amin'le fifidianana ve sa any amin'le tetezamita vaovao ve sa eo anelanelana zay mety misy solution médiane ve tsika hoana am'izao fotoana zao aloha tsika raha ohatra aloha ny zavatra hiazo tsapain-tanana marika sy nareo zay manaraka nyity vaovao ty zany de hoe ny zavatra azo hita aloha hatramin'izao aloha mbola tsy niova ny datim-pifidianana ny communauté internationale zany ny dilam-bato zany mbola hoe mitazona hoe ataovy fifidianana ny 24 juillet efa misy nefa ny sosikevitra vaty-ambadika aty ary za miteny hoe le izy sosikevitra nge ohatrany hoe anatin'ny tondrozotra ihany satria ny tondrozotra mampirisika ny dialogue fampiresaka ny samalagasy hoe dialogue malgasy malgasy ary zay nataony FFKM amin'ity zavatra ity zany hoe nampiavana nampiray rehetrarehetra izy ary raha ohatra ary ianao tena mandinika ny hevitry ny FFKM fijerentsika azy de tsy hoe ao zany le ataontsika hoe consensus voalohany tsy hoe hevitry ny katolika ianao na hevitry ny protestant ny anglikana na luterana fa tsy maintsy mitady marimaritra iraisana akory zany reo ray aman-dreny ara-panareo ahafahany manao nyity fampihavanana ity zay ny zavatra mahasarotra azy fa raha retraka hoe fe zany aloha zany mbola tsisy zavatra niova fa ny FFKM zany manao tsy haiko manao travail miasa any ambadika any miaona amin'ny etsero zany mampita nyity zavatra ity ary efa nisady ny contestation tatsoatsy nisy nikasa hoe anao convention politique sady efa niemitra ny FFKM ray aman-dreny mpiangonana hoe oka aloha fa na tianao na tsy tianao remarque na tiantsika na tsy tiantsika ny olona zay tsy tafiditra anatin'ny tetezamita de hiezaka hoe aka ny fitondrana amin'ny fomba isan-karazany zay nataontsika hoe tsy maintsy misy foana ny mpijerika sur le plan politique zany hoe mitady hevitra zay le hoe raharaha politique fa ny eritreritsika matoa manao fanazava-kevitra ohatran'izao zay de mba tsy topo trano miony ianareo mpanaraka vaovao mba hoe ay an-danjalanja sa inona ny tena zavatra marina inona ny tena zavatra tokony ho raisina am'izao aloha tsika zao de mbola reo aloha zany ny datim-pifidianana mbola tsy zavatra niova amin'ny fomba ofisaly fa ny FFKM manao zay zavatra ataon'izay hoe isy fiatraika mve zay amin'ny tiraraha-pirenena zay inatsika ity ohatra raisina fotsiny ohatra hoe am'le hoe tsy farana ara-dalàna maranamaranatsika azy ohatra ny famandehibe le ora hoe raisitsika ohatra hoe le hoe raha lalàna de hoe enimpolo andro alohan'ny fifidianana de mametram-pialana ny filohan'ny république Andriamatoa Andry Rajoelina zany candidat dia amin'ny 24 mai farivatarany de tonga de mametram-pialana izy de hita hoe tsy fantatra izy moa nitondra azy eo ny prime ministre sy ny gouvernement mahazo fahefana feny ve fa ny lalàna koa de milaza fa mifilohan'ny institution reny androm-panjakana de mametram-pialana ary tonga de miala immédiatement zany am'izao fotoana zao ary le misy hoe zay autorité politique na autorité élective rehetrarehetra zay voasoratra anatin'iny ny fahitako azy aloha miala tsiny amindrareo ministère ny intérieur fa mijeriko azy ny lalàna fijeriko azy za tsy manao interprétation lava be fa ny a stricto sensu zany hoe arabaky teny jerako azy matoa anao CST de midika fa parlementaire na CT de autorité politique zany ianao nidikany
tsy hitako zay lazany hoe ahoanany tsy maha-autorité politique anao eny tômobile anao a misy cocarte misy saina malagasy ko ahoanany tsy maha-autorité politique anao noho izany zany tsy de mission le tinitako anatin'le texte fa hoe relever de leur fonction zany hoe esorina amin'ny toerana mihitsy zany am'izao fotoana zao tokony efa be deaibe ny olo efa nasorina terina nefa tsy zay ny zavatra am'seho eto amitsika ary zay lazaiko anao hoe misy ny lalàna de misy ny lalàna zany mbola tsy firenena tan-dalàna anatin'ny titeza mitahoana atsika am'izao fotoana zao ary zay mahatonga amin'ny vahoaka ary marika ohatra somary sahira-tsaina na ny any ivelana sahira-tsaina na frantsay zao namoaka communiqué ahoana mitsaro ny communiqué nentinao to français de mazava hoe kivy zany zareo amin'ny toedra raha misy indrindra tamin'le fanapa-kevitra ny raisin'ny CES nandrotsaka ny Andriamatoa Andry Rajoelina Ramatoa Laura Valomana sy Andriamatoa Didier Ratsirao zany nakivy azy daholo nakivy azy zany ny filatsahana izy ireo zany hoe zay zany ary ny français moa anisan'ny tena voy mafy Lenini fa zao moa Lenini lasa tsy fantatrao tsiny na nini na neuneu na pas moi non plus ny rehetrarehetra fa de efa zay zany samy eo daholo kanefa kosa misy raha ohatra ty fanadihadiana hitanao amin'ny arabe ty de manana ny hevitra ny olona fa niezaka tsika marika hoe manjery ahoana mba fieveran'ny olona zany an'izao raha-pirenena am'izao fotoana zao hoe ifidy afaka tsika afaka telo volana ifidy afaka telo volana vonina aveo reo olona inona mba anatin'ny sain'ny ny olona eny an-dalambe ty mihitsy toka talomazangana tsyliara fa eto madevitsika mba nytanina riso manodidina ho arahantsika zao fanadihadiana zao ary dia za manokany zay nirahalahy zany de misaotra anao nanaraka amin'ny fanadihadiana amin'ny manaraka indray tsika raha mbola misy tokony horesahany eto dia horesahantsika alao mazava tsara mba tonga ny malagasy nareo zay manaraka amin'ny vaovao mba hoe afantatra hoe zao ary miezaka zay mba zavatra tena fanadihadiana tena marina sy akaika no entiny eto aminareo tsy mindany amin'izy mindany amindreo fa tokony hoe le fe araka ny teneniko hoe mife ny zavatra azo tapaitanana de tsy azonao ovana efa mainty de mainty efa fotsy de fotsy efa mety de mety efa tsy mety de tsy mety fanadihadiana ny olona eny amin'ny arabe mijery ny raha-pirenena raha tsika am'izao fotoana zao ilo haraka netreritra manokana mety hemitra zay netreritra manokana aloha tsoroko aminareo ohatra ny manko zany mipetraka miasa ambany vohatra zahay de le candidat raika amby efapolo tsy maninona fa le bulletin unique satria maro be olona tsy mahay manoatra tsy mamaky teny na nanavaka an'ireo candidat reo tsy hoainy eritreritro manokana zay fa aleoko azo ohatrany tamin'le bulletin taloha reny foana mba hoe hainreo fidy hoe tiandriana fa tena kiray ty na stylo za tsy andrila sasa mitana stylo heviko aloha tokony hita hihavana aloha ro tokony hatao voalohany fihavanam-pirenena ro tokony hotakina zay le heviko zay mahatonga hoe mangataka hoe le fihavanam-pirenena zay zany satria ny tsika malagasy satria tsika koa zany araka finoana amin'ny resaka amin'ny fivavahana tsy soa le resaka disadisa ka tsara tsika mihavana anatin'ny efa tao zay zany manjoso no tsy manjoso satria ny tsy mampanjoso amin'ny resaka hoe misy havatsika iaby volany amin'ny tsy afahy gaja reny any koa havatsika sasany volany any amin'ny manaka any andafy any mipetsaka any re zany re de tsy mety fa tokony izay mahapitakako hoe le fihavanam-pirenena io raha ny hevitra aloha de raha tsika malagasy izy nefa tsika tsy afaka miala amin'ny raisam-pirenena de tokony anaja zay fandraisana raisam-pirenena zay aloha amiko ny raha malagasy raha ny fahitako azy aloha de tena iny angamba lalana tsotra sy aingany indrindra satria isika raha mitako hoe demokrasia de ny vahoaka ny tompony fahefana ka tokony ny vahoaka ny teny zany ny fahazaroko azy de ny fifidianana ihany ny vahaolana zany hoe tokony ho ajaina zany le resaka hoe daty natao anaovana fifidianana eto Madagasikara de manana filoham-pirenena voafidy-bahoaka ny malagasy vita amin'ny vahaolana fa raha vao tsy mandalo amin'ny fifidianana tsika fa mbola hitady indray transition vaovao araka ny zavatra re de hoe transition bis amiko zany de ohatra ny fitenim-bazaha io hoe alaina ny akanjo masin-dapiera atao masin-dapaoly de tsy mety le izy satria le ihany no zany de vao maika koa isavitaka be zay ny fahitako azy misy fiatraikany amin'ny fiainana ny politika falafosa amin'ny fiainana ohatr'izay aleo misy aloha misy fifidianana de mba milamina tsara ny
fiainan'olona madinika ohatranay zao tena sahirana mihitsy mary safidianana tsara afaka misafidy zay tiana tsara mihitsy amin'izay zava-misy aloha lafa rosy bebe mahay mahihitsy avao zany ro manao ty raha teny nefa tokony fifidiana zao ho natao fa mihemontsika anan'izao fahoko avao ro mijaly rozy amin'ny sesindrozy avao rozy mahay ny fiadanandrozy amin'ny mahalehibe androzy ka zay ataondrozy amindrozy fahefa zay ataony hanao kory zahay ndra madiniky zay tsy sasy ataony ndra miteny tsy mba hinoany fa zay tendrozy bebe avao ro tiandrozy atao ka fa tsy misevitsy zay zay aloha fa tsy misevitsy tany hovolagny miandrozy ataondrozy avao sa olo efa dahy avao ny magnodikody ty rohoaky toy mampijaly olo maro tsy maha olombara fa olo efatsy avao